mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra afaka malalatra ty talata fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20, asan'ny apôstôly toko 7:20 ny andininy 9:20 ka hatramin'ny andininy 1:30. Asan'ny apôstôly toko 7:20 ny andininy 9:20 ka hatramin'ny andininy 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niandry azy tany Atena Paoly dia taitra tao anatin'ny fanahiny raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny jiosy sy ny prozelita tao amin'ny sinagoga ny amin'izay tafavory teny an-tsena isan'andro. Ary ny olo-kendry sasany tamin'ny epikuriana sy ny stoika nanohitra azy koa ka hoy ny sasany, inona no tiany mpibedibedy io lazaina? Ary kosa ny sasany toa mitory andriamany vaovao izy satria Jesosy ny fitsanganany maty no toriany. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho an'ny Areopago ka nanao hoe, moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany zahay, fa mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny ilaza na hiaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe, ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy zao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompoy ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao sy ny fofinaina ary ny zavatra rehetra, ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponeny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hahatsapaka hahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy hietsehintsika ary iainantsika, araka nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe, fa terany koa isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra ny nitsinjeny ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly mitory teny tany Atena no zara mofinaina ho antsika ry havako malala. Paoly mitory teny amin'ny avaram-pianarana. Paoly mitory teny amin'ny olona limpandrosoana, araka ny andininy 1:20 manao hoe, ny atenianina sy ny vahiny rehetra izay olona tao Atena zany dia tsy mba mandany ny androny amin'ny zavatra hafa mihitsy afa-tsy ny ilaza na hiaino zava-baovao. Lim-baovao ny olona tao Atena, limpandrosoana, zany hoe movatsy itsika amin'izao andro ankehitriny izao, inona indray ny vaovao, inona indray ny maresaka, te hizara an'izany vaovao zany, te hihaino zava-baovao hatrany.
dia izany fiarahamonina limbo avao, limpandrosoana, tia miresaka, tia miady hevitra, tia mandalina, izany no nitoriany Paoly ny filazantsara. Toritenin'ny Paoly zany tao amin'ny Areopagos, toerana vedikevitra, toerana ambony izay filazana zava-baovao, ary dia tao anatin'izany no nanehony Paoly an Jesoa. Manahoana ny asehony miasan'ny apôstôly eto zany hoe ny fitoriana filazantsara amin'ny olona zay limpandrosoana tahaka atsika amin'ireo ankehitriny. Inona no tsy maintsy fomba fitory aminy, ahoana, inona ny fitaovana ampiasaina, ny teny ampiasaina, ny voambolana ampiasaina, ny toetsaina ampiasaina, zany rehetrany dia ampianarin'ny Paoly amin'ity asan'ny apôstôly 2:20 fa tsy hoe mora akory ny mitory teny amin'ny olona manam-pahaizana, amin'ny olona nahita fianarana, amin'ny olona limpandrosoana, limpahalalana, fandalianana, tsy zavatra mandeha ho azy akory zany. Asehon'ny asan'ny apôstôly 2:20 eto, ary mitohy ny tantara moa dia hitantsika fa nomezan'ny olona Paoly, tsy nahomby ary Paoly. Nefa Paoly zay isan'ny olona nanan-tsaina ambony ara-pahalalana sy ny lafin-jaratra maro samihafa. Dia eto zany Paoly mampianatra antsika rehefa koa malala fomba fandresen-dahatra na manokana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny voalohany indrindra zay asehon'ny Paoly de ny fananana fahasahiana. Zava-dehibe aloha rehefa koa malala ny hoe ianao tsy manana complexe, nareo amin'ny teny frantsay, tsy manana ataontsika fiforetana na henatra eo anatrehan'ny olona zay manana fahazavantsaina na fahalaliana-tsaina. Raha ohatra ka manana ataontsika hoe izay complexe zay Paoly na fahatahorany Paoly manoloana ireo epicuriana, manoloana ireo stoiciana, satria filozofia anankiroa samihafa ireo ary nifanohitra mihitsy aza tamin'ny andron'ny Paoly, tamin'ny androny atsika moa zany any amin'ny taonjato voalohany, ny stoiciana sy ny epicuriana. Ny epicuriana moa de epicurien zay filazantsika azy, filozofia mianaka ny filozofian'ny Epicure. Filozofian'ny Epicure zay fantatsika fa filozofia fitadiavana ny fahafinaretana. Fitadiavana fahafinaretana zany hoe tsy amy lafiny mihiba loatra aloha tam'izany fotoana zany, fa manao hoe raha tianao no sambatra de zao aza mampijaly tena mba hatovy zay mapetipety ny fiainana, ny fahafahana zava-dehibe mihitsy amin'ny filozofia epicuriana, ny fanaovana zay mba mety mahafinaritra ny tena, aza ampijaliana ny tena, raha ohatra ka te hisakafo ianao de mihinana, raha ohatra ka te hatory ianao de mandehana matory, raha ohatra ka te hanao fanatanjahantena de mandehana, aza sakanina zay mba zavatra mety ilain'ny vatanao na mety mba mahafinaritra anao, azo lazaina no manodidididina any zay, mandala lay ataontsika hoe fahafahana zay raha hitarina de lasa makano antsoina hoe individualisme zay iainantsika ankehitriny mihitsy. Raha lasa lavitra kokoa ny epicurianisme de mikisaka makaty amin'ny individualisme zay iainantsika am'izao andro ankehitriny zao mihitsy. Noho zany de ny individualisme zay iainantsika ankehitriny io de tsy inona akory fa toy ny filozofia epicuriana zay hita atao amin'ny asan'ny apôstôly. Sy ny tahaka zany stoiciana moa dia somary mifanohitra kely am'izay indray resahantsika momban'ny raha tianao ny ho sambatra de ny adidinao, ny fiezahanao sy ny tahaka zany. Dia izany rehetrany nefa de fantatry Paoly ary tsy nanana mihitsy Paoly complexe na henatra teo anoloany reo olona rehetra reo manoloana ny zavatra nijoroany. Fantatry Paoly tsara raha zay nazo ilazana azy, satria teto Paoly dia lay fifandonana lay filozofia sy lay teolojia no asehony Paoly eto. Lay filozofia stoiciana, ny filozofia epicuriana dia miivo na centré eo nareo miteny frantsay amaolona, zany hoe ny olona ihany de afaka mahita ny fahasambarany amin'ny fiezahany, amin'ny programmany, amin'ny fanaovan-javatra. Zay ny ivony lay fomba fisainana epicuriana. Ary mbola zany any tsika ankehitriny hoe itsika raha ohatra ka mijery ny tontolo ankehitriny any ampiasana any am'izao andro ny fandrosoana zao, indrindra raha miresaka amin'ny olona ataontsika hoe mety manam-pahalalana ve,
mety ho karazan'olona manahoana de mieritreritra mandrakariva manao hoe za nge mety mahita fahasambarana amin'ny lalan'ny fiezahako, azoko atao ny makary de sambatra, azoko atao ny makary de miadana, azoko atao ny manana an'izao dia zany hoe mihevitra fa azony atao tsara ny sambatra amin'ny alalan'ny izy tenany, raha omena fahafahana, raha omena zavatra tahaka zao de sambatra. Fa izao revako malala mifanohitra am'izay no ambaran'ny Paoly amin'ny ity asany apôstôly toko 7:20 ity, manao hoe tsy ny hoe fiezahanao no mahasambatra anao fa Andriamanitra no ivelomantsika, fa izy no ivelomantsika sy etsehintsika ary iainantsika. Io dia fomba fiteny stoisianina sy fomba fisaina epicurianina, fomba fiteny zay citation na fomba fiteny tsy ara-tsoratra masina ihany meviny fa fomba fiteny zay andavanandro ny grika rehetra. Zany rehefa nino an'Andriamanitra tany Atène tamin'ny fotoan'andro de nampiasa an'io voambolana io na Andriamanitra kristianina io na Andriamanitra amin'ny ankapobeny, de nampiasain'ny Paoly zay hoe tsy amin'ny alalan'ny fiezahanareo akory ny mahasambatra anareo fa Andriamanitra no antom-pisina ka mampisy fahavelomana. Raha ko malala eto zany dia hotsika manao hoe ny voalohany indrindra de zao ny fananantsika fahasahina. Ny kristianina de tokony mana fahasahina, tsy menatra mijoro miresaka ny finoana, ary tsy hoe midrikina akory tsy kristianina bidrikina na kristianina koa ataotsika hoe sanatria fanatika ka manao hoe antsy tsy maintsy itiny marina, tsy zay loatra fa kristianina mandresy maharesy lahatra satria fantany zay inono, ary tsy olona manana complexe izy hoe miforotra mandositra na tahaka zany fa mahafantatra tsara hoe zao ny dikany zavatra inoko, zao ny antony zavatra inoko, fantatro ny Andriamanitro, fantatro zay inoko, ary tsy hoe fantany ihany zay inony fa izao koa fantany koa izay inony ny hafa, fantany tsara mihitsy hoe zao ny inony reto olona zay hitoriko ny filazantsara ireto, fantany tsara mihitsy zany. De afaka malala kristianina miasa am'izao andro ankehitriny zao, mijoro vavolombelona am'izao andro ankehitriny zao de tsy hoe kristianina mahafantatra fotsiny ihany izay inony fa kristianina koa mahafantatra hoe makaiza moa zany zao tontolo zao, makaiza ity fiarahamonina iainantsika ankehitriny ity, makaiza ity fiarahamonina izay ivainitsika eto ambonin'ny tany ity, fantatsika ny finoantsika fa tokony ho azotsika koa ny dikan'ny finoany reo olona manodidina atsika reo, ahafahantsika mijoro vavolombelona mba mahatonga atsika hanana fahasahina afaka hiresaka, afaka hitory an' Jesosy Kristy Tompo, Jesosy velona. Fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly eto afaka malala de tsy vitany hoe fahasahina mahafantatra hitory an' Jesosy, ny fahaveloman'i Jesosy, tsy hoe kristianina sa ihany fa ny faharoa koa de izao kristianina misokatra. Raha fitinina amin'ny toetsaina kristianina miatrika ny fijoana vavolombelona de zao kristianina mahay mijery de mahay miaino. Ny mpitory ny filazantsara na ny kristianina moa zany io ny asa fitojana filazantsara de tsy hoe asan'ny mpitandrina ihany na asan'ny pretra na asan'ny mompera ihany na asan'ny religiosy ihany na asan'ny diakona sy ny olona ihany na mpitoritezan'ny katekista fa asan'ny kristianina rehetra mihitsy, zay rehetra kristianina fiangonana, satria fiangonana de tsy lay vatatrano, tsy lay rafitra, tsy lay institution ihany fa tsika tsiraray avy raha tsy ny hoe fiangonana, noho zany de itsika tsiraray avy mihitsy no nametrahan'i Jesosy adidy ampita hitory ny filazantsara, itsika mihitsy zany no hoe mahay manatanteraka lay fijoana vavolombelona dia manana adidy zay endreo zany tsy afaka mialangalana manao hoe zany kosa aloha asandry pastera na asandry mopera na asandry presbytera na asandry mpiandra na asandry katekista mpitoriteny de koa na asany zany fa tsy asanay tsia, asan'ny kristianina tsiraray avy ny fijoana vavolombelona, asan'ny kristianina tsiraray avy ny fitoriana ny filazantsara amin'ny toerana rehetra zay tian'Andriamanitra hijoroany vavolombelona, tian'Andriamanitra hiasana. Noho zany de toe-panahy tokony ananan'ny kristianina manokana ny toetra mahay mijery sy miaino. Na inona de fitaovana na toetra tokony ho ananan'ny kristianina rehetra, na dia tsy ho amina ministera manokana araka ny voalaza teo ary sika de zao toetra tokony ho ananatsika mihitsy ny hoe mahay mijery sy miaino. Kristianina mijery sy miaino.
eto a ny fototry ny toetra manokana zay akoatra ny fananany Paoly fahasahina de zao ny fisokafana. Tsy hoe kristianina mihidy sy mikatona amin'ny manodidina azy, mihidy sy mikatona amin'ny fandrosoana maro samihafa. Raha mantsy manoloana ny toe-javatra andavanandro de malaky mikatona na mihidy ny kristianina, malaky matahotra andradray aza tsy te handray ny mety ho tsy te hiay no manidy sofina misy kristianina indraindray ataotsika hoe marina loatra fa ratsy ny be loatra ny ratsy ao anatin'ny tambajotra, marina loatra fa makandro indray manimba, tena manimba mihitsy indray ny mamaky gazety isan-karazany sy ny tahaka zany. Fa rehefa tena fantatrao ny finoanao marina tokoa fa ny maha-kristianina koa misy ambaratonga, misy niveau, misy ambaratonga, misy manomboka amin'ny hoe ny abidi-pampianarana, ny tanora ataotsika hoe zaza vao amin'ny finoa vao avy niraisina mpandray, reo zaza vao, zay tsy iditsika hevitra. Fa rehefa mby amin'ny fahalebiazana amin'ny finoana kosa ianao, ataovy hoe dekônina ianao, ataovy hoe katekista ianao, ataovy hoe tahaka zany anao de zao efa mby amin'ny fahamatorany finoana. No zany de zao efa mby amin'ny toerana zay ara-panahy natao hitaiza, natao an'olokolo, natao hiaro ny finoana. No zany dia kristianina tokony hisokatra ahoana no ahafahanao mitory filazantsara amin'ny epikorianina lavitra zay am'izao andro ankehitriny zao, amin'ny fiarahamonina tia fahafinaretana, amin'ny fiarahamonina tia herisetra, raha tsy hoe fantatrao ihany zay nonao fa misokatra koa ianao ka afaka anatona azy reny. Nitao amin'ny olona mihitsy Paoly ho any amin'ny Areopago, tsy raha-paninona amin'ny Paoly mihitsy hiatrika tsy hoe reo olona ireo ihany fa andeha hijoro any amin'ny toerana zay tsy mahazatra. Izay kristianina mahana fahasahina misokatra zay, fa tsy kristianina mihidy, tsy kristianina mikatona, tsy kristianina tery manoloana ny fandrosoana, afaka mijoro zany akory tsy midika kristianina baranany, tsy hoe kristianina manaiky zay ataon'ny olona rehetra, tsy zay. Fa tsy hoe kristianina mandray ny hafa, fa kristianina mampiditra indray ny vavahana kristianina any anivon'ny Areopago, zany hoe tonga any Paoly any amin'ny toerana ambony ny vavahana kristianina. Tsy ny filozofian'izao tontolo zao nampidirina tao amin'ny fiangonana, fa lay fiangonana mihitsy miditra tao anatin'ny tontolon'izao tontolo zao, anova izao tontolo zao. Ny zavatra mitranka mantsy ankehitriny de zao mifanohitra am'izao tambarany asan'ny apôstôly Luka 7:20 zao. Am'izao andro ankehitriny zao de zao midiny zao tontolo zao ao anatin'ny rindriny efatry ny fiangonana ny teolojia sy ny filazantsara. Hoe ao nareo am-piangonanao de ataovy eo zay mety aminareo, ao ny fiangonana dia tsy maninona, ataovy eo, ataovy tsara ny hira, ataovy tsara ny zava-maneno andavanandro, de ao nareo zany mivavaka rehefa alahady, fa ny ivelany ohatrany fiangonana kosa dia anay an'izao tontolo zao io, tsy azonareo atao ny manao an'izao, tsy azonareo atao ny manao sy ny tahaka zany rehetra. Zay moa le lalàna, iny lalàna eo, fa ny olona ingy afaka mivezivezy tsy maninona mihitsy, tsy voatery ianao akory hoe andeha hanao tafika masina eny amin'ny arabe, mety misy toerana tsy ahafahanao manao an'izany mihitsy, mety misy toerana ahafahanao manao tafika masina eny amin'ny arabe, mitory filazantsara eny an-tsena tahaka zao nataon'ny Paoly eto, fa mety misy toerana tsy ahafahanao manao an'izany mihitsy. Fa zao amin'ny alalan'ny resaka, amin'ny alalan'ny dinika, amin'ny alalan'ny fifandresen-dahatra tsotra tahaka zao ataon'ny Paoly zao, de azo atao tsara. Fa ilaina kosa ny hoe fanananao fijoroana, fanananao fisokafana. Kristianina manana fisokafana, fahafahana, afaka hijery, afaka mantatra, afaka hiaino. Zava-dehibe afaka malala ny toetra faharoa ananan'ny kristianina. Ny kristianina de zao mpianatry Jesoa, midikany olona mahay mijery tsara ary olona mahay miaino, mijery mandinika. Zay ny tamin'ny Paoly manao hoe itsy Andriamanitra tsy fantatra hitako itsy, isoratra io no mba ahafantariko anareo, mijery tsara, olona mahay miaino tsara. Zay ny mpitory ny filazantsara, zay ny kristianina mitory ny filazantsara. Fitaovana voalohany faharoa de zao mahay mijery sy mahay miaino. Ato-pamahanana rehefa ko malala ny fahatelo lehibe zay ambaran'ny Paoly de ny votoatin'ny hafatra mihitsy. Zava-po avao nentin'ny Paoly,
hoy reto atenianina manao hoe lazao zany zava-baovao zany. Inona ny mahazava-baovao ny vavahana kristianina mitaha am'reto filozofia epicurianina sy ny filozofia stoisianina? Inona mahazava-baovao azy? Dia zavatra anankiroa no mahazava-baovao azy. Ny voalohany de zao ny mahatokana an'Andriamanitra. Mahatokana an'Andriamanitra. Asehony Paoly fa Andriamanitra tokana nanao zao rehetra zao. Ny grika de nino Andriamanitra maro, nino Andriamanitra maro, Andriamanitra ny ora, Andriamanitra divay, Andriamanitra ny fahafikara, Andriamanitra ny mpandeha lavitra, be de be ny karazan'Andriamanitra. De hoy Paoly manao hoe Andriamanitra tokana mitoriko aminareo, de io Andriamanitra tokana zay nanao rehetra zao, nanao ny olombelona, nahary ny olombelona, nahary ny tany, nitantana zao rehetra zao, mahatokana n'Andriamanitra. Avako malala ny afatra voalohany indrindra zay hoentsika amin'ny fitoriana filazantsara de zao, tsy ny tenantsika ny torintsika, tsy ny fahatsarany zay mety ho fampianarantsika koa aza, fa ny zava-dehibe torintsika dia ny voalohany de zao ny mampiavaka ny Andriamanitsika. Inona mampiavaka an'io Andriamanitsika io amin'ny Andriamanitra hafa be dehibe ambara ty ambany masoandro? Be dehibe ny olona mbola mitory karazan'Andriamanitra maro eto ambonin'ny tany. Be dehibe na eto Madagasikara fotsiny ara, de be dehibe ny karazana ataotsika hoe sampandrisa karazana be mbola torian'ny olona. Fa inona ny mampiavaka ny Andriamanitsika? Inona fantatrao ve zany? Inoko fa fantatrao ny Andriamanitrao. Dia izay mampiavaka ny Andriamanitrao zay, tandrify amin'ilay toe-javatra zay ilain'le olona, satria reto olona reto limpandrosoana de fantatry Paoly tsara ny zavatra andrasany. De Paoly manao hoe lay Andriamanitra tokana tsy fantatrareo, ambonindreo Andriamanitra zay vavahanareo reo, io nambarako aminareo. Avako malala, tsy ny hoe tsy hoe misy toetra takina amitsika mpitoro ny filazantsara na toetra takina amitsika kristianina ihany mampahomby antsika, fa ny votoatin'ny afatra hoentintsika koa de miantoka ny fahombiaza ny filazantsara zay toetsika. De zao voalohany indrindra de zao miivo ao amin'Andriamanitra ray. Fa ny faharoa de zao miivo, ny afatra faharoa de zao ao amin'ny fibebahana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia nitory an Jesosy. Andininy fa akampi-telopolo, lehilahy ray voatendriny nitory an Jesosy. De zay tsara fa tsy avy hatrany de nilaza Tsiprien'ilay anahana aloha Paoly, tsy nilaza avy hatrany an Jesosy izy fa nampidiriny tsikelikely, satria zay no toe-tsaina grika moa zany zay. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Hercule, ny tantaran'ny Zeus sy ny tahaka zany. De lay toe-tsaina nampidirany Paoly an Jesosy, ny tantaran'i Jesosy dia tahaky ny karazan-drazany fampidirana ireo mytolojia greka tamin'ny fotoan'andro. Noho zany dia voatoron'ny Paoly takatr'ireo olona nanodidina ny Paoly, ny hainon'ny Paoly ny hoe aive ka lay Andriamanitra tokana ambony zao rehetra zao de zao naniraka lehilahy iray izay voatendriny hampiny ny olona rehetra ary mandidy fiovampo sy fiovantsaina. Inona mahazava-baovao? Tsy ny mahatokana an'Andriamanitra ihany, fa lay fivavahana mitaky fibebahana. Fantatsika tsara fa ny fivavahana grika de tsy mitaky fibebahana. Fivavahana grika de fivavahan'ny olona mpangata-javatra, fivavahan'ny olona tsy mitaky fibebahana. Ny fivavahana kristianina no mitaky fiovampo, mitaky fiovantsaina. Afaka manala eto mpamarana azy de mampahiry anao ho fiasan'ny fitoriana ny filazantsara, ka aijery sy aino amin'ny manodidina anao ho fiasan'ny fitoriana ny filazantsara, tsy homenatra ny filazantsara, ary tsy vitany hoe tsy homenatra fa hiazona ny mahampino anao amin'ny toerana rehetra, ho voatoronao Andriamanitra ray mpamonjy ty atsika, ho voalazanao fa ao amin'ny Jesosy ihany no misy ny fiainana, no misy ny fahavelomana, ao amin'ny Jesosy no misy ny famelan-keloka, ary ho voalazanao manodidina anao fa Andriamanitra de tsy nijery ny androny tsy fahafantarana akory fa mandidiny olona rehetra ebebaka izy. Hivavaka sika. Tompo misaoranao zay ny amin'ity maraina omenao anay ity, ahafahana indray miaino ny teninao zay novakina taminay, mampahafantatra anay fa ny Andriamanitray, ny Andriamanitra ray tianay nahazo zao rehetra zao, mamonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, mahatoky anay ianao ary maniraka anay ho vavolombelona amin'ny fiarahamonina misy anay. Omeo anay Tompo ny fahasahina
hitory ny filazantsaranao, tsy homenatra, omeo anay ny farany hitatsaina, ahafahanay miasa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona aminay, omeo anay ny toetra soa, mahay miaino, mahay mijery, mahay mamantatra ny fomba hitorinay ny filazantsaranao. Azaveranao andeha amin'ny fahazarana izahay tompo amin'ny fitorina ny filazantsara, fa miandry zava-baovao aminay mandrakariva ny fiarahamonina, miandry zava-baovao mandrakariva aminay ny manodidina anay. Ny filazantsaranao zay zava-baovao isan'andro de ataovy tonga anay any amin'ny fiarahamonina zany. Mifanetreteny zay, mifedanam-po sy fifalimpana, ataovy mahataona ny olona ho anao no ny asan'ny fanahinao masina aty anatinay. De mampahireza ny kristianina tsirairay Jesosy, arova amin'ny fampianaran-diso ny kristianina tsirairay, fa tehirizy tompo handray anao Jesosy, hitory anao Jesosy, tehirizy hitoetra ao anatin'ny fiangonanao, ho tamana ny fitoriana ny filazantsara sy ny fijoroana vavolombelona. Mampahireza ny mpino tsirairay anao amin'ny asa andavanandro, mampahireza ny tokantrano tsirairay amin'ny fifankatiavana, mampahireza ny tanindrazanay amin'ny fiezahana hiady amin'ny fahantrano. De anapaka ao aminay Jesosy ny fiadananao amin'izao herinandro vao manomboka izao indray. De mitahianay noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Amen.